ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana riavana no iarabanantsika tratra ity talata fa 12 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika io dia ny bokin'ny Samoela voalohany toko faharoa, Samoela voalohany toko faharoa andininy fa 17 ka hatramin'ny fahaenina amby 30. Anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy n'Andriamanitra nakany amin'ny Ely ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehova, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankoho nandrainao va raha mbola tany Egipta tao an-tranon'ny Farao izy? Eny novidiko tamin'ny firenena Israely rehetra ho mpisoroko izy mba hanatitra fanatitra ao ambonin'ny altarako sy handoro didin-kazo manitra ary sarotra efoda eo anatrehako. Ary nomeko ho an'ny taranandrainao ny fanatitra rehetra ataon'ny zanak'Israely amin'ny hafa. Nahoana no hitsahinareo ny fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hohanina izay aterinao aho, dia ilaina saiko atao ao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omeno voninahitra mihoatra noho izao mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny zanak'Israely oloko. Koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe: efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranandrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa hoy Jehovah, sa hanatria ahy izany? Fa izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra, ary izay manamavo ahy no ho afa-baraka. Indro, avy ny andro izay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranandrainao, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantotra amin'ny taranakao. Ary ahitany manjo ny fonenako ianao, na inona soa omena ho an'ny Israely, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantotra amin'ny taranakao mandrakizay. Nefa tsy dia hofokoro avokoa, tsy ho anilan'ny altarako izy mba hahapahina ny masonao sy hampalahelo ny fonao, ary ny taranako rehetra dia ho faty raha vao eritreriny. Ary izao no famantaranao anao izay anjony zanakao roalahy, dia ho finisy finiasa ho indray andro maty izy mirahalahy. Ary izaho hanangana mpisorona mahatoky ho ahy izay hanao araka ny atom-poko sy atao-tsaiko, ary izaho hampaharitra ny taranany ka handeha anatrehany voahosotro mandrakizay izy. Ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka iankohako eo anatrehany angataka vola kely sy mofo raika na hoe masiny ianao mba tendreo isan'ny mpisorona ao mba hazoko sombo-nofo hohanina. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ely riavana no voatantara eto ny dinidinika ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Ely mpisorona be sy ny famaizana nataon'Andriamanitra tamin'ny Ely. Famaizana izay tsy vokatry ny fahadisoan'ny Ely loatra raha tena mijery ny tantara isika, fa vokatry ny fahadisoan'ny zanak'Ely. Ely dia isan'ireo mpisorona be zany, izay nandimby an'ny Samson. Efa tamin'ny andron'ny Samson izy no efa mpisorona, fa rehefa maty kosa Samson dia nandimby amin'ny Samson izy ka sady mpisorona izy zany no ataoko hoe mpitsara. Fonombola tany Silo aza ny fiaran'ny fanekena dia efa mpisorona be Ely. Tsara antitra izy ary azo lazaina ho mpisorona be, nitoetra tsara ihany tamin'ny asa fanompony izay nataony. Saingy eto dia tezitra tamin'ny Ely Andriamanitra. Tezitra tamin'ny Ely Andriamanitra noho ny ataontsika hoe fahadisoan'ny zanany mazava tsara. Ary amin'ity andin'ity ary dia amin'izay zara mofinaina ho antsika anio dia fampieritrretana antsika itsika kristianina, itsika mpino, itsika mpanompon'Andriamanitra. Inona ny mety mampalavo antsika eo anatrehan'Andriamanitra? Betsaka ny mety mampalavo ny mpanompon'Andriamanitra, atao hoe raha amin'ny tenany, fa tsy voatery hoe fahotan'ny tenany ihany ry havako ny mampalavo ny mpanompon'Andriamanitra, fa na marina aza ny mpanompon'Andriamanitra dia mety misy lafin-javatra izay mampalavo ny mpanompon'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia ny ankohonan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny ankohonan'ny mpanompon'Andriamanitra dia mety mampihemitra na mety mandrava mihitsy aza ny fanompon'ny mpanompon'Andriamanitra. Mety misy mpino-driavako malala, mety misy kristianina, mety misy mafanafo amin'ny asan'Andriamanitra, kanefa dia manjary tsy akasitrahan'Andriamanitra
noho ny fiainam-piankonany ary betsaka ireo kristianina zay tsy afa-mandroso amin'ny fanompoana noho ny olana ao anatin'ny tokantrano na noho ny olana mihitsy aza ara-panambadiana na olana aminjanaka. Ny fomba fiainan'ny fiangonana zao mo efa ataontsika hoe ny analefaka ihany ny fiangonana, efa ny analefaka ihany ny fiangonana, fa raha 10 taona talohan'izao de ny fahotan'ny zanaka de manjary fahotan'ny ray aman-dreny. Raha ohatra ka manana zanaka lavo ny ray aman-dreny, sanadriny zany bevoka tsy manambady na misara-bandrabadiana ny zanaka de manako mihitsy amin'ny fanompon'ny ray aman-dreny ao anatin'ny fiangonana zany. Anankiray am'zay nanonganana zay ny azo ilaza azy na nampiatona na ongana moa ny fomba fiteniny nahazatra teo aloha, fa hoe nampiatona zay ny vahaolana na mahazatra ankehitriny, antony anankiray nampiatona ny ray aman-dreny tsy ho mpandraifana san'ny tompo ny fahalavon'ny zanany ara-pitondratena. Satria tahaka itony izay hitatsika amin'ny tantarany Eli tony hoe anankiray am'zay hitarafana ny fahalavon'ny ray aman-dreny, zany hoe rehefa ratsy taiza ny zanaka na matony zaza menjera, matony zaza ratsy taiza de misy avy amin'ny ray aman-dreny zany. Noho zany dia ny fahadosoan'ny zanaka de manjary fahadosoan'ny ray aman-dreny, dia miato ny ray aman-dreny tsy mpandraifana san'ny tompo. Misy tononkirany zany betsaka hitatsika ny hoe na lavo ikala ny laozajakaizaka dia nahato ny ray aman-dreny na ongana tsy ho zanam-piangonana. Saika hain'ny olona tany alohany taona 70 na 80 zany izy zany afaka malala. Hotsika manao hoe ny ao amin'ny fomba fiainan'ny fiangonana taloha dia tena teo aloha zany dia miatraika mihitsy amin'ny ray aman-dreny ny fahadosoan-janany, ary itony tsotra masony tony de manazava amintsika fa mety mampienjera mihitsy, mety manimba ny fanompon'ny ray aman-dreny ny ditran-janany. Zao moa tsika efa somary nalalaka ny fiangonana noho ny antony maro samihafa dia ndraindray ohatran'izany lasa malalaka loatra indray ary ka ndraindray ny zanaka dia tsy miombona fiantsona amin'ny ray aman-dreny. Eto amin'ity andiny tsotra masiny ity dia tsy niombona fiantsona tamin'ny ray aman-dreny ny zanakely. Dia izy roa lahy zany Finiasa sy Ofni, tsy vitany hoe tsy niombona fanompona tamin'ny ray aman-dreny aza fa nanimba zimba mihitsy ny fanompon'ny ray aman-dreniny. Najain'ny olona fatratra Eli satria ray aman-dreny be mpisorona be, saingy ny sorona zany hoe rehefa natitra ny marimarina kokoa, rehefa natitra hohanina dia zimbazimbainy reto zanakely izy roa lahy reto. Hoy ny andinin'ny 12 amin'ny toko 12 zay volahatra mofinainy io. Ary ny zanaka lahy ny Eli de tena ratsy fanahy, tsy nahalala an'Andriamanitra. Fa raha vao misy olona manao fanatitra hohanina ao anaty vilany dia tonga izy roa lahy avany de mitrebika alainy ao anatin'ny vilany ny fanatitra ataon'ny olona fanatitra hohanina dia alainy tsara de hohanina, zany hoe mangaro-bilany zay fanatitra reto zanakely reto, mandray ny manao ny zavatra tsy tokony ataony, manevateva mihitsy, manao tsinitsinina ny fanatitra ataon'ny olona. Hany ka tezitra Andriamanitra, tezitra tamin'izy roa lahy Andriamanitra, fa tezitra tamin'ny Eli koa Andriamanitra. Tsy hoe tsy nitaiza akory Eli, tena nananatra mihitsy Eli, hitantsika mitohy ny tantara, fa nananatra mihitsy Eli, saingy tsy lahitra nanarina izy roa lahy reto. Kanefa na dia tsy lahitra nanarina izy roa lahy dia nanarin'Andriamanitra ihany Eli, nitraika tany amin'ny fanompony Eli ilay toetra ratsiny reto zanany. Hotsika manao hoe zava-dehibe ny fahatsapan'ny zanaka ny fiombonana fanompona amin'ny ray aman-dreny. Mampalahelo ny mahazo ny ray aman-dreny raha ohatra ka amin'ny resaka fanomponan'Andriamanitra io, raha ohatra ka avy amin'ny zanaka no mampienjera azy ry havako, tahak'izay nahazo any Eli. Ndraindray ny zanaka dia manjary mahatonga fitenenany ratsy ny anaran'ny ray aman-dreny, manjary mampitondra henatra ny anaran'ny ray aman-dreny, ary mety tsy vitany hoe mampitondra henatra eo anivon'ny fiarahamonina, fa tena mahatonga fahalavona mihitsy eo anatren'Andriamanitra, matezitra an'Andriamanitra mihitsy.
rehefa ny zanaka no ratsy taiza de manjary mandoto ny voninahitry ny fianakaviana, mandoto ny voninahitry ny antson'Andriamanitra ary mandoto mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra. Mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra. Teto dia notondroan'Andriamanitra tsy nanome voninahitra azy ely mianakavy noho ny ditran'reto zanany. Tsy ely mihitsy ny olana fa ny zanakely. Ravako malala inona ary ny tokony ho atsaitsika ry havako. Tsy ny safidy ny anana zanaka maditra akory ely, mazava loatra. Tsy ny safidy ny anana zanaka maditra ely, fa naditra le ankizy. Tsy hoe ny safidy tsy ananatry ely, nananatry ely, fa io ry havako malala rehefa tojo mo amin'ny manana zanaka maditra de tsy hita zay tsy hita zay atao. Fa ny tokony ho tsain'ny mpindra avako malala de zao na ahoana dia fitaizana ny ankizy mba iombona fanompona aminao ray aman-dreny. Inona teo miombona fanompona? Ny fiantson'ny ray aman-dreny de fiantson'ny zanaka. Raha ohatra ka dekony ianao na mpitandrina ianao na mpiandry ianao na mpandray filasan'ny tompo anao na mpitendry zava-maneno rehefa kristianina de zao tokony ho tezainao ny zanakao mba anaraka ny finoanao. Ravaka malala ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina. Fa teto ny zanaky ny mpisorona de tsy nino n'Andriamanitra, tsy nahalala n'Andriamanitra akory aza. Tsy nahalala n'Andriamanitra. Zany hoe ny zanakely zany dia tsy voataiza tsy nahalala n'Andriamanitra. Mety ho nytenen'ny ely tamin'ny lafiny hoe endre tsara fa tsy voataiza iaina ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Samoela zaza na tahaka ny renin'ny Samoela Riana tao amin'ny tempolo mandrakariva. Ary revako matetika mahavony ray aman-dreny matetika mahavony ray aman-dreny amin'ny fotoana ankehitriny, betsaka ny ray aman-dreny mahavatra miangona, betsaka ny ray aman-dreny mahavatra mamonjy fotoam-pivavahana, mamonjy fivoriam-bavaka, fa tsy mahatondra anjanany amin'ireny sehatra ireny. Ary rehefa lehibe izy de manjary manahirana. De ny mbola zaza revako malala amin'ny boky Noa no miteny manao hoe zaro amin'ny lalana tokony ho aleny ny zaza. Ahoana moa natonga azy ho tonga ny an-tranon'Andriamanitra raha tsy efa zaronao teny mbola zaza izy. Ndray ndray aman-dreny teny tena manelingelina mihitsy tony zaza tony, sarotra mihitsy any am-piangonana mitabataba, mipelipelika, mandehandeha, tsy ry havako. Tokony ho entina any am-piangonana mandrakariva izy. Na de mitabataba izy de miezaka ianao mitaizaka. Mety mivoaka miditra eo anao ery amin'ny varavahana mihitsy azy anao mipetraka ndradray, mety eny an-tokotany raha fotoana sasany, mety indroy ny telo mivoaka vao vita fotoam-pivavahana satria maditra le zaza, tsy atao hoe maditra moa, zaza tsy fideny hoe maditra. Fa mety hoe mangatsiaka izy na mafana loatra izy na mila rivotra izy na mila soloina kosa izy ndradray de mety mahasorena anao zany. Fa ilaina ny fanazarana azy. Raha ohatra ka miandry anao manao miandraso izy rehefa lehibebe, mbola kely ihany ny fanazarana azy. Rehefa tsy nentinao tamin'ny mbola kely izy de tsy ho zatra mihitsy any am-piangonana. Aminy de ny fanerena azy raha ohatra ka zaza 10-20 taona na 20-20 taona vao asainao makany am-piangonana de tsy makany izy alony manao jeu ohatrany. Fa de ny mbola zaza mihitsy ny zaza de efa tokony ho entina any am-piangonana. Mafy ny mitaiza azy. Mafy manahirana ndray. Ndray ny kristianina ao am-piangonana mijerijery, mivandravandra hoe ahoana ohaty zaza ty. Fa zany revako malala tsy tokony hanakana manao mihitsy. Hitondra ny zaza iangona. Anjaranao ny mandamina sy mikenikенina rehetra, fa zay no nataondray aman-dreninao taminao. Dia anjaranao kosa indray zany manao zany amin-janakao. Ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina. Hafahafa be raha ohatra ka ny zanaky ny kristianina tonga manenjika fiangonana, tonga tsy mpivavaka, tonga manao ohatra ny ro finisy finiasa. Ny zanaky ny silamo revako malala de tsy maintsy silamo. Tsy misy zanaka silamo ka ekeny tsy ho tonga silamo. Tsy manaiky an'izany ny silamo. Fa nahoana ny zanaky ny kristianina no tsy tonga any am-piangonana akory, tsy mianatra sekoly alahady, tsy miditra fikambanao am-piangonana. Satria nahoana? Satria misy fitezana banga ry havako. Everitsika ho ampy fotsiny ny fananarana sy ny fitenenana. Tsy ampy. Fa ilaina ny fanazarana azy makany anatin'ny fiangonana. Mahatonga azy mety mafy zany. Ndray mety mikarokaolana antsika amin'hoe ka ndray le any am-piangonana tsy azon'le ankizy le fitenenana, tsy ry havako malala, tsy mahamarina anao mihitsy zany ao anatren'Andriamanitra.
tsy mahamarina anao mihitsy zany atren'andriamanitra amin'y ka izy nge manjary afindra atsika any amin'ny mpampianana sekoly lady na tahaka zany fitenena ndray ka le izy tsy azon'le akizy le zao tsy ry avako malala miezaka ianao ny fiangonana manao zay mety tokony ataony izy zany ho tsara ain'andriamanitra ihany izy am'izay mety fitavozavo zany am'ny fanabeazana fa ianao ray aman-dreny mihitsy de miezaka ianao manana adidy ianao ray aman-dreny niteraka manana adidy ianao raha tsy zany de sanatria manamaivana lay fitezana ianao zia manao hoe tena zava-dehibe ary ny fitezana fa raha ohatra ka mivily ny zaza ka tsy miombona fiantsona aminao de manjary tsy vitanao ny asa fanomponao manjary mampitondra enatra atsika ray aman-dreny ny zanaka rehefa tsy voataiza any anatin'ny fiangonana naharaka reny sohatra masina mafy ry avako malala am'izao andro ankehitriny zao tena mafy ny fitezana ny ankizy tena mafy mahavaky vava mihitsy indraindray toetra ny ankizy am'izao andro ny toetra ny tanora am'izao andro io maneran-tany tsy isam-baravarana mihitsy io ry avako malala izy indrindra matonga amin'ny baiboly miteny hoe zao noho izy zaro amy lalana mbola any amy fahazazana ihany de fahatomboka ravako malalo mitodika amitsika zanaka ihany keo nefany zava-dehibe ny anajantsika ny fanompony ny ray aman-dreny betsaka ny ray aman-dreny betsaka ro zanaka manana ray aman-dreny tena tia ny asan'andriamanitra anatin'ny fiangonana de tokony miezaka ny zanaka mitandry tena mba tsy mampitondra enatra ny ray aman-dreny na mampitondra enatra n'andriamanitra fa tsy akasitrahan'andriamanitra zany fa izay faharoa ry avako malala zay aseho ny tediny tsotra masiny ity dia ny fanaovana tsirambina koa va mitsika ray aman-dreny ny asa fanompontsika tsy akasitran'andriamanitra ny zanaka manala-baraka ny asan'ny ray aman-dreny tokony ombona fanompona tokony ekeniny zanaka ny fanomponiny ray aman-dreniny ka ajainy ny asan'ny ray aman-dreny ny ajainy ny voninahitry ray aman-dreniny mba hotahaky ny fanajana koa miteraka ny fanajanan'andriamanitra fa hotsika koa manao hoe ny ray aman-dreny ko tsy tokony anao atsirambina mihitsy ny asa fanompona eleto na de tsara fanahaza na de ny teny matetetika anjanany aza de hita ho nanao atsirambina ny asa fanompony tsy tena nanao ny asa fanompony araka ny tokony ho izy andriamanitra marina mamaly ny eloko ny ray am'zanaka izy maza matetika miverina zany teny zany andriamanitra marina tsy hoe raha tsy fanahy andriamanitra ka nanafay any elo fotsiny tamin'ny elo-janany hoe mifahadosonjanany ny antony anamaizana ny elo zay eo fa izao misy mihitsy ko toetra mamaky tsara ny andinitsika dia misy ihany toetra zay diso fity zanaka loatra ely lasa nataony ely ambony noho ny fanompona ny fitiavan-janaka ary zay natezitra n'andriamanitra hoy izy manao hoe lasa vohitsakitsaka ny altarako ary lasa ny zanako ao no omeno voninahitra mihoatra noho ny voninahitra diny ny fahasivy am'y roapolo satria marina loatra fa miteny anjanana ny ely saingy zao tsy mahafe anjanana izy lasa tia zanaka izy ka dia no amaivaniny ny fanompona an'andriamanitra noho ny fitiavan-janaka dia nampandeferina ny antson'andriamanitra betsaka ry avako malala ny olona zay antsoin'andriamanitra hanao fanompona fa lasa noho ny fitiavan-janaka de lasa maivanina le fanompona hoe anka za mbola tsy afaka manao an'izao satria ny zanako ohatr'zao za manao an'zao satria ny zanako ohatr'zao lasa tiana mihoatra no andriamanitra lay zanaka lasa tompoina lay zanaka fa tsy andriamanitra ny tompoina betsaka am'izao andro ankehitriny zao ny ray aman-dreny manompo zanaka fa tsy manompo an'andriamanitra lasa mihoatra noho ny fanompona an'andriamanitra ny fanompona zanaka ary ny ankizy ankehitriny zay mampadika azy koa ny vanim-potoana ankehitriny zatra tompoina loatra ny ankizy ankehitriny lasa miivo loatra amin'ny zanaka ny fotoana ny ray aman-dreny ka na dia lay fotoana tokony hanompoana an'andriamanitra raha ndraindray tsy isy itsony fa lasa ny zanaka avokoa indrindra ho antsika malagasy zay tena tia zanaka tsy ratsy akory ny fitiavan-janaka fa tokony apetraka amin'ny toerana tokony isy azy na ny fitiavan-janaka na ny fitiavana an'andriamanitra tsy tokony ho vato misakana mihitsy ny fanompona ao an'andriamanitra ny fitiavanao ny zanaka ao
raha ohatra ka manjary lasa lehibe noho ny fitiavanao an'andriamanitra ny fitiavanao an-janakao de tsy mety zany. Misy andraikitra ny ekenao to anatrehan'andriamanitra ianao ohatra mpandraifana samin'ny tompo de manaiky amaky baiboly isan'andro. Ianao mpandraifana samin'ny tompo de tokony manatona latabatra masina miangona mideran'andriamanitra any amin'ny tempoly. Kanefa de zao noho ny fitiavan-janaka dia lasa tsy miangona ianao fa mitondra azy mandeha mitsangatsangana na hoe aleoloha ikarakaran-janaka fa misy fotoanany fanatanjahantena ry, misy fotoanany zao ary, misy mamonjy pisiny izy ny andro alahady de zao dradrainao tsy miangona fa lozanao mandeha manompo ny zanakao any amin'ny toeranany dia ampandeferinao na ny asana dekona na ny asana mpiandra na ny asa mahampandray na mety tsara tahaka izany mety ho mahafoy zavatra lehibe de lehibe ianao anjanakao tsy maninona ny fitiavan-janaka fa ny tsy akasitr'Andriamanitra dia ny fanompona amaivanina eo anoloany ny fitiavana ny zanaka na indraindray zay nahazo ny hery teto hoe mahafoy zavatra be debe ho an'ny zanaka tsy maninona zany fa tsara fa nefa kosa rehefa hanao ny adidy na rehefa hanao zay ho an'Andriamanitra dia tsy mahafoy na fotoana io na voly io na fitiavana io de ndradray tsy mahafoy de tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tiavako malala satria hoy ny tompo manao hoe lasa ny zanakao no omena voninahitra fa tsy za tiavako malala zava-dehibe zany ny hoytsika manao hoe ny ampianary ny tompo antsika ray aman-dreny eto nahatonga ny ely bedin'Andriamanitra eto tiavako malala tsy hoe ratsy fanahy ratsy fitondratena izy na hoe niala tamin'ny didin'Andriamanitra izy fa zao tsy nametraka ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy izy no amaivaniny ilay fanompona no amaivaniny mihitsy noho ny fitiavan-janaka ilay asa fanompona tiavako malala fampieritetana antsika ary ity andiny tsotra masina zay zara-mofinaina ho atsika ity ary ny farany tiavako malala izay aseho nyity mofinaina ity dia ny ten'Andriamanitra ihany tsy vitany hoe ny fahadosoany ely fa izao Andriamanitra tiavako malala de tsy azo vazivaziana amin'ny fahamasinana. Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana amin'ny fahamasinana ary izay tiavako malala impiry moa Andriamanitra hitantsika any amin'ny ohatra momba ny testamenta taloha any amin'ny bokin'ny Exodosy momba ny ireo namakivakin-janak'Israely ny hevitra momba ny fisorona tamin'ny andron'ro Mosesy hitantsika ty amin'ny bokin'ny tantarany Oza tamin'ny fiarany fanekena be de be reo de tsotra masina ahitana ny hoe sarotiny amin'ny fahamasinany Andriamanitra ary izan'Andriamanitra masina zany dia te hiaina eo anivon'ny olona te hiaina eo anivontsika ka mitaonantsika hiaina ny fahamasinan'Andriamanitra. Inona moa ny fahamasinan'Andriamanitra tia ndresahany eto zay voatokana ho an'Andriamanitra de an'Andriamanitra ary zay voatokana ho an'ny olona de an'ny olona. Tiavako malala ndraindray misy zavatra atokantsika ho an'Andriamanitra fa ndraindray tsy fotsika indray ohatra na de ny fanajana ny andro alahady fotsiny ihany aza na de ny fanajana ny andro alahady fotsiny ihany aza de ndraindray amaivan'ny mpino na de ny famonjena ny fitobavahana andro alahady ary na de ny fiaraha-mivavaka amin'ny andro alahady aza de ndraindray amavain'ny mpino efa nomen'Andriamanitra herinandro ankerinao hiasa efa nomen'Andriamanitra heninandro anao miasa zany heninandro zany angery avako malala heninandro 420 ory ampitomboana enina nomen'Andriamanitra anao anatin'ny ray andro mba andro anankiray ao anatin'ny herinandro any apahafito ny fiainanao no mba alain'Andriamanitra marina fa amin'ny lafiny maha-protestantsika de ny manontolotsika ny Andriamanitra fa le hoe amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro tsika mandeha miangona ary amin'izany andro voalohany amin'ny herinandro zany anke raha be indrindra adiny 4 tsika no ao amin'ny tranon'Andriamanitra adiny 4 tsika no miangona ao amin'ny tranon'Andriamanitra adiny 4 fotsiny zany hoe raha ao anatin'ny 420 ora de mbola apahenilay andro amin'ny andro alahady zany mba alain'Andriamanitra iarahantsika mivavaka kely ange zany ry afaka hoe 420 ora ny alahady tsy 420 ora tsika no any am-piangonana fa ny apaheniny zay ihany apaheniny ihany de eritrereto zany fa apaheniny amin'ny fotoanatsika
asa no amin'ny andro anankiray no mbola alain'Andriamanitra de manaova kajo tsotsotra ianao fa raha apahafitony de mbola apahaeniny apahafitony ny alain'Andriamanitra apaharoa ambe efapolo zany raha olona manao kajo tsotsotra ianao zany marina fa tsy manao kajo amintsika Andriamanitra fa tia peritreritra nydika zany de zao apaharoa ambe efapolo mba alain'Andriamanitra amitsika isan-kerinandro apaharoa ambe efapolo ny fotoanatsika no alain'Andriamanitra mba tsy ho alainy fa hoentsika miaraka miombom-bavaka kely ange zany avako malala zany hoe raha ohatra ka manana roa ambe efapolo taona ianao manana roa ambe efapolo taona ianao ka atotaly ny fotoanany angonanao zany tao amin'ny tranon'Andriamanitra dia heritaona raha roa ambe efapolo taona raha olona roa ambe efapolo taona zany ka voateraka ny angony isanalahady nandritry ny roa ambe efapolo taona ka atotaly dia ny heritaona ihany tamin'ny roa ambe efapolo ny lany tao an-tranon'Andriamanitra raha ohatra zany le olona ka efatra amby valopolo taona ka ny angona tsy tapaka izy voateraka tsy tapaka mihitsy na indray mandeha isaky ny alahady de roa taona raha totaly ny mety ho laniny tao anatin'ny fiangonana de eritrereto hoe roa taona ny nanomananao ny mandrakizay roa taona no niderahanao niaraka tao am-piangonana tao anatin'ny valopolo taona mahery raha ohatra zany ka nanomboka mihitsy raha ohatra moa zany ka hoe efapolo taona vo nanomboka ny angona de esy heritaona zany ao anatin'ny valopolo taona sisa heritaona raha totaly kely zany ny zavatra tadiavin'Andriamanitra fa naraitra afako malala zany kely zany ara mbola tsy fotsika ao an'Andriamanitra zany kely zany ara kely ange zany hoe heritaona ao anatin'ny valopolo taona na heritaona sy tapany ao anatin'ny kely ange zany ry avako hoe apahavalopolo mba fiainatsika zany na apahadimapolo efapolo mba fiainatsika no io iarahantsika miankona ao amin'ny tranon'Andriamanitra ifakatantsika amin'ny mpianakavy ny finoana iarahantsika isaky adiny efatra isan-kerinandro fa tsy fotsika zany ry avako malala ahoana moa ry avako no tsy atezitra an'Andriamanitra ahoana moa tsy aperitreritra ny soratra masina atsika aminao hoe aiza zany ny andanino amin'ny fotoananao de ho an'le sakafo hoanina isan'andro foana ve zany de ho an'le hotafiana foana ve zany de ho an'izay fotsiny ve zany ny atom-pisina fa lay raha paharoa ambe efapolo paha efapolo n'lay fotoana de mbola tsy foy ho an'Andriamanitra ry avako malala tsy de hoe lafi ny moraly loatra no antony itenenana zany andiny sotra masina zany ry avako fa peritreretana atsika manao hoe ry avako malalo masin'Andriamanitra de teandray zay te hitaky aminao zay zavatra takiny aminao izy zavatra nasainy natokanao azy de tokony ho atokanao azy ny fotoananao marina fa ny manontolo tsy edikevitra mihitsy tsy hanao kajy amin'Andriamanitra satria dia iangona zany ny alahady Andriamanitra de nalatsina isan-tanrarobelaka misy zay tiako hanaovana azy am'izay tsy de zay loatra ny dikany mazava ho azy protestantsika mahafantatra fa nisan'androtsika mihitsy no anompontsika an'Andriamanitra vao mihiratra mandra-parivo ny andro fa tena vitanao tokoa ve zany tsy tsara velona-tsen'Andriamanitra tena vitanao tokoa ve zany manontolo zany ny apaha-efapolo ary tsy vita de andaingo anatren'Andriamanitra ave Andriamanitra tena vitako mihitsy ny fito andro amin'ny fanomponanao mazava ho azy fa tsy afaka tsara velona-tsena atren'Andriamanitra isika fa nidika zany fotsiny avako malala de zao manao hoe fa peritreretana anao hoe mba mandehana miangona mba mandehana manokana ny fotoana ho fiaraha-mivavaka amin'ny mpiangona amin'ny fiangonana afako malalo ny tompony ampahery anao ary apahiratra ny masom-panahinao ka hanajanao ny voninahitr'Andriamanitra fa izay manome voninahitra n'Andriamanitra no omen'Andriamanitra voninahitra ivavaka sika tompo ao misotranao zay no ny amin'ny teninao azonay novakina manafatra anay ny teninao fa zava-dehibe ny fianakaviana kristianina zava-dehibe ny ankonana kristianina ny mpivady kristianina ny tokantrano kristianina tokantrano mamasininao ka manokana fotoanao anao tokantrano kristianina ka manaja ny fanomponanao ary kristianina ray aman-dreny sy zanaka zay miaraka manompo miombona fanompona de mampaharezanay tompo da io ny tokantrano kristianina rehetra maiombona fanompona amin'ny fanarahana anao mampahereza ny ray aman-dreny amin'ny fitezanany zanany ary ny zanaka mifo saina mankatoa manaja anao Andriamanitra manaja ray aman-dreny
jereo ny tokantrano malagasy raha lay am'izao andro sarotra izao tompo ny zanaky ny kristianina dia tokony ho kristianina de mampahireza ny ray aman-dreny anao amin'ny voady izay natao amin'ny fanolokoloana ny zanaka mampahireza ny fiangonana amin'ny fanolokoloana ny ankizy sy ny tanora ho mpanome voninahitra anao ho zanaka sy tanora manome voninahitra anao de ny fiainany amanontolo Andriamanitra efa natolotra ianao dia aoka ho voninahitra ao izany fiainana izany misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy amen.